Misaotranao misafidy ny pejy vaovao 24-7 ato anatin'ny fandarana Solanga isaka ny zoma tahaka izao. Miaraba tovovavy manao tokola vahintsika an'io ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Miaraba Andriamatoa solombavam-bahoaka. Miarabanao Andriamatoa Joaro Voajanahary dia falsoravo tonga eto amin'ny 24-7. Ya, misaotranao nanaiky ny vahiny. Raha afaka piso eto Antananarivo tsika zao raha afaka piso ohatrany misy fametrahana samboady eny Tomasina ho anareo solombavam-bahoaka. Hoaviany ako io moa zany ny tsapako fa ny vahoakany Tomasina zany dia am'le izy fa tsy hanao boycott dia hoavy. Fa tsy aty tsy nanao boycott ny fa io arakaraky le feom-bahoaka sy zavatra ilain'ny vahoakany mantarako ny zavatra tokony atao. Ahoana moa fomba fahatarana hoe feom-bahoaka tonga any aminao? Manao sondage ve sa io zany mila ankaiky an'le olona ianao ary matetika mifankahita ary miara-miasa aminao ihany koa maheno feo. Zay anisan'ny olona ty fitondrany ity le manome feo an'zareo hoe ratsy ny lalana ry tsy enony. Donc ianao zany tsy maintsy mahafantatra isan'andro zavatra mitranga dia am'izay ianao tsy alavitra. Tokely Justin no filoha ianao nandany azy satria lany zato isan-jato izy. Zany nandany azy ary avy eo tsy nandany an'izaniza tsony satria fantatsika fa amin'ny antenera-pirenena ny Antsasa-Manila dia ataontsika hoe momba fitondrana ny Antsasa-Manila kosa lany avy amin'ny propagande izay manohitra ny fitondrana. Kanjo rehefa tonga ao dia misy zavatra mandeha moa hafahafa ihany dia zareo zany lasa mifidy an'le fitondrana izay fa iny fifidianana filohan'ny antenera-pirenena dia nataoko satria izy olona fantatro ary toe-tsainy tsy ratsy. Dia ambonin'ny resaka politika na resaka toe-tsaina rehefa iny no asehonao zany dia zay natonga anahako fidy azy fa tsy arakaraky ny mahantoko hoe fifanohitry nareo ny atokonareo fa hatramin'izao koa zany hoe ny filohan'ny antenera-pirenena miaraka amin'ny fitondrana. Hatramin'izao ray volana mahery eo nahafilo azy tsy mbola misy nenina akory aminao hoe hatreto mbola tsisy olana. Tsisy olana mandeha tsara. Ya, Roland Ratsiraka irotsaka be ny tanàna indray ianao Tomasina. Dia raha atao anatin'ny herintaona misy fifidianana intelo dia mirotsaka foana ianao filoham-pirenena, député, zandray maire. Dia hoe président Pokotany koa ve mety mbola irotsaka Roland Ratsiraka zany? Io miainga avy amin'ilay niteneniko teo foana. Izy ny patronko dia vahoakany Tomasina sy vahoaka malagasy. Arakaraky ny zavatra tsapako izay hitahita zareo. Efa tokony jananao politika fa tsy nanao tsony tamin'ny taontsika hoe 2019 tany kanefa ny tsapa zany fa mbola ilain'le olona ary miandry anao ny olona dia hatramin'izao dia mbola lany misy dikan'izay. Misy dikany ary tsy lany ny tena hoe mampiasa vola fa na hoe nangala-bato ohatrany atao sasany sady mampiasa vola mangala-bato fa lany tsotro zao amin'ny fomba madio ary mavoy sotoavina kristiana zay arovako sotoavina republikanina zay iadivako isan'andro. Fa tsy misy afa-tsy Roland Ratsiraka ve no amin'ny atoko MTS fa dia enao foana misy mbofidy maro aminay ataontsika hoe conseil municipal sy sisa ary misy ihany koa ny latsaka be ny tanàna tsy lany, ny latsaka solombavam-bahoaka tsy lany fa ny zavatra tsapa sy hita hatreto dia tsy resaka antoko le izy fa resaka angambany hoe ny asa entina zany fitiavana manokana anao mihitsy zany le izy angambany tsy manana olana ianao sy ny be ny tanàna ankehitriny fa mahay mety misy olana mataonao mirotsaka satria tsy mety aminao zany le be tanàna ankehitriny dia miresaka amiko fa fantatsika fa mahazo baiko ary tsy mahavita manohitra ny baiko ratsy zay ame fitondrana. Ohatra mitoka amin'ny tena fotsiny zao hoe baikony izy amidio stade municipal dia namidiny. Ary io zany ny olona atao aminay dia anisan'ny fidy hoe tsy azo amidy ny stady dia nahitany zareo zavatra sy fomba fiasa maloto dia naverana mpandroany indray fifidianana hoe famarotana ny stade municipal dia lasa zareo. Zao ny mpianatra aminay tsy afaka manao sport amin'ny tokony ho izy. Ny Sanorabe Mananjary io stade municipal stade municipal lycée le tenanao zany. Donc zany mampalahelo zany ary tsy ekeny fananay rehetra ao Tomasina satria karazana didy zadona fotsiny le izy ary tsy ekenay zany. Ary misy resaka koa le taloloha teo tamin'ny fitokanana an'le Miami le hoe boulevard Ratsimolaolo hoe ho avadika dia be ny tanàna ny Tomasina ihany koa nanao taratasy hoe
mangataka ny famadina ny anarany boulevard Ratsimilao atao boulevard André Rajoelina dia nantsoka an-taraby izy dia nambarany moa hoe baiko avy amin'ny sasany ngambany anatin'izany ny olona ao tanàna ao na tsy fantatro na vady ambony tsy fantatro fa nitoerinay ary nanaovana fanambarana mavitrika hoe tsy azo ekeny zany satria Ratsimilao zany dia olona namorona ny fokoko manomboka tia Sambava katratia Mananjara zany nampitambatra ny be tsy misaraka mihitsy moa Ratsimilao dia izy politika ho ny MDS manahona ny tanjany amin'izao dia norery foana ny hoe elana tsiny mitady MDS zao ohatra hoe mba hoantsona tsy mahita zany hoe io moa zany ao aminay aloha ny ankamaroan'ny olona miaraka amiko na eto Antananarivo zany misy maro dia tsy dia voaofana loatra amin'ny resaka politika ary tsy andrasana amin'ny loatra ny resaka politika angambany fa io zany ataoko dia olona miara-dia aminay dia teneniko foana hoe azataitranao fa tsy politika ny arahana fa tanjona fampandrosoana manao asa soa ary manao proposition na plan ohatra hoe ahoana ny tsy haiko hoe fanatsarana ny tontolo ny fizahatany ohatra zany dia ohatran'izany tena erahanay azadilo fa betsaka ny engagement ataoko amin'ny lafin'ny politika avo mitsikera amin'ny fitondrana be dia be ny matahotra an'io betsaka misy namako maro ary tsy samy seho miaraka amina amin'ny télévision fa matahotra satria fatatrao misy zao anakiraiky mpanao gazety namoaka fotsiny hoe ny contrat ny Merci Chypre zay vita roa andro lasa zay mba eritrereto Amanarivo maro ny olona tsy abony Merci Chypre maimaim-poana dia tsisy niavy André Rajoelina sy ny tsay amin'ny fomba ahoana fitsabona maimaim-poana hôpitaly misy bloc opératoire ny olona rehetra tsabona maimaim-poana ary vatsina ny déplacement ny vatsina ny sakafony dia mbola ahitana zareo olana foana hitanao misy hoe toetseny fitondrana ity tena toetsaina faran'izay ratsy hitako nandritran'izay nazahoantsika faleovateny manazana zany Tomasina efa hita mbo mivoatra any be dia be ny vakansier ialana tsiny aloha fa hoe vakansa moa zao ny efa miditra mpianatra efa mba tian'ny olona ihany zao efa mivoatra kosa olo Tomasina za hoe efa elaela tsy tany arakaraka fahitanao azy raha ohatra jerevantsika raha vao miresaka Tomasina ianao dika zany vahoaka zany sy le tanàna potika zay indrindra mahatonga anako nangatany olona mila milatsaka ianao satria potika tanteraka ny tanàna 15 taona lasa zay nitatana foana ty fitondrana ity raha ohatra ny tsara ny zavatra nataony tsy lany zany matoa lany ratsy ny zavatra ataony satria za tsy favoakeniko taminao teo tsy resa-bola na resaka fangalaram-bato fa nenay resaka asa fanomanana ny tanàna fanomanana ny vahoaka dia potika ny tanàna diborany ny olona rehefa avy ny orana valopolo isanjato ny olona dia ahoana moa ny afana amin'ny teny hoe mandroso ny tanàna ny canalisation rehetra nenamboako taloha ihany ny canalisation vaovao fa tsy nanamboatra canalisation misy ty fitondrana ity kanefa ny any indraindray avy orana mandritry ny ray volana tsy tapaka avy foana ny orana dia raha vo avy 3 andro mafy ny orana tonga dia diborany ny olona tsy afaka mianatra ny mpianatra dia tsy afaka miasa ny olona zany misy idirany amin'ny lafiny économie daholo zany resaka politika sika collectif enao rery lafy tamin'ny collectif tamin'ny fifidianana farany mbola misy ve aloha collectif eny mbola misy collectif fa io moa zany tohoana fa betsaka amin'ny nama hoe tokony lany fa le fangalaram-bato zany indraindray tsy hain'zareo no fontsika hoe miady amin'le izy fa tena nisy le raha zay foanatsylany hoe nisy alabato fangalaram-bato mbola tsisy mihoatra ny zao nataony ty fitondrana ity za nanao fifidiana efa 12 taona lasa fifidianana rehetra natreny antokonay na n'olom-boafidy maro zay hatram'izao zay mbola manana maire MTS sisa dia teneniko aminao fa mbola tsisy fifidianana ratsy noho ny ankehitriny tena zavatra gravy na fanomana ohatra meko aminao fotsiny ny nahafarany teo zao zalany teo dia namoaka valim-pifidianana ny antoko ny fitondrana alohan'ny fotoana
dia tratranay le valim-pifidianana andeha avoaka ka jerevana rehefa jerevana amin'ny PV-nay tsy mitovy amin'ny PV-nay dia niantso an'ny ministry ny fitsarana akolena sorona farany teo hoe zay mila afa zonay manao confrontation des PV ka ianao nefa lany izy za tsy maintsy koa hoe za lany hoa fa valim-pifidianana madio tiako mivoaka satria tadiaviny zareo zany hoe izy zareo natao voalohany fa za faharoa tsy nekenay zay satria tsy zay ny valim-pifidianana efa niadivana moa le izy dia tsy navelan zareo natao Toamasina fa natao taty Antananarivo dia bon voatery moa nanaiky dia soa ihany fa valim-pifidianana le mitovy amin'le nenay ihany ny valim-pifidianana voaka ianao zao mijery misy solombavambaoaka maro lany tao amin'ny CENI tsy misy anakefatra teo izy dia tonga ato amin'ny HCC dia tsy lany zay tena misy zany voilà donc zany valim-pifidianana niezaka namoaka CENI niezaka hoa akoatran'le tsy vao maîtriser ngambany fa niezaka namoaka izy valim-pifidianana tsara ary za mihitsy anisan'ny félicité à CENI satria tsy nanasaro zavatra izy fa nanamora zavatra fa mbola misy foana ny valim-pifidianana tsy mandeha milony ary lasa manan-kery ny valim-pifidianana diso mbola misy BDP ka anatin'ny reo collectif reo dia misy ny tratran'izany collectif sy eny efa tsy mbola rava akory ny collectif sa mbola miaraka foana nareo fa nareo sy mifiraisan-kinany tsy mifankahazo tsony ihany moa tsy dia olana loatra zany angambany ataoko hoe politicien zany tsy dia ny zavatra jerevana dia ny hevitra foto-kevitra toananay sy voizinay zay ny tena zava-dehibe fa tsy hoe tsy misy olana akory fa raha ndrahinany eny ny mpanoratra mety tsaratsara torana ihany teny amin'ny assemblée raha miaraka ka de toute façon ane io koa hitanao na le fomba fanao sy le fomba fanoherana misy fomba fanao zay indraindray tsy mitovy zay donc zavatra mitranga zany andriamatoro anaratsiraka enao fa ministry ny fizahantany fa ministry ny travaux publics zany mpanao lalana zany le lalana zany zao dia raha manaiky ary ianao dia tena manakina be sao dia ny lalana namboarina tamin'ny andronao no ratsy fanao ka mora simba voalohany aloha l'entreprise rehetra nampiasaiko indrindrindra ny lalana goavina ngeza dia entreprise maventy mananatraikefa tsy nampiasa mihitsy na entreprise nanamina na entreprise mandinika amina route nationale réseau structurant efa maresaka an'izany tsika dia RN2 RN4 RN6 RN7 reny lalana reny efa nataonay zéro nid poule fa mila entretien fantatrao moa fa vidy carburant ianao dia mampiasa solika na io jirama io mividy solika dia mandoa an'io fond d'entretien routier io fond d'entretien routier io anaovana entretien mividy zavatra ianao vary na mofo na inona nandoa daholo io entana io fond io jerevana io eo amin'ny ataontsika hoe 20 milliards d'ariary isam-bolana eo vola miditra amin'io anatin'ny herintaona zany 200 milliards d'ariary hatramin'izako ministry ny asa vaventy efa ela zany niala ministry ny asa vaventy efa 2016 farany efa ampy folo taona zay katratia tsy ary nampiasaina io fond io ary minitra nampiasaina fa kely fa dia 200 milliards d'ariary fois 4 zao any amin'ny 800 milliards d'ariary zany tsy hitapopoka tsisy bety tsisy manao enquête tsisy maresaka an'io niza ny olona rehetra samy mahita taona io fitondrana io zao nitondra tsy misy zavatra hitanao lalana vita zany amin'ny route nationale zéro mangataka vola amin'ny banque mondiale izy misy asa mandeha zao makany Toamasina ianao misy asa mandeha kely misy asa mandeha koa mankany Antsirabe vola amin'ny banque mondiale io za tia amina le fond tsy ampiasaina efa vita efa tsisy vola tsony nefa ao anatin'le nefa isam-bolana tsika rehetra vahoaka malagasy mampiditra 20 milliards d'ariary rehefa tamin'iza ministre ny asa vaventy dia mbola mitetina teo amin'ny ataontsika hoe 15 milliards teo na 10 milliards tsy tadidiko sara fa nazahoana eo amin'ny 100 milliards d'ariary isan-taona ny vola ao dia nanovantsika lalana raha ianao anao entretien ny Tamatavy hoe izanao zany tsisy lavaka satria rehefa vita tsisy lavaka nina nataonay RN2 anatin'ny fotoana fohy zéro nid poule tovy amin'izany koa makany Manjala dia io am'izay mila tazominao tsisy lavaka zany dia mila travaux isan'andro ane amin'ny tsisy lavaka satria manino ny camion zay mandeha amin'iny lalana iny dia
ngeza loatra par rapport amin'ny mandeha any ivelany dia kosony any ivelany angambany 2 metatra kosona goudron azonao ety amintsika ty koso ohatran'izao ary ilalany fa antitra dia avorana isan'andro dikan'izany le entretien atao matetika fa io tsy mila vola be ataontsika hoe na 5 milliards d'ariary fotsiny rehefa vita tsisy lavaka izy na 5 milliards d'ariary monja na 10 milliards d'ariary fa betsany dia afaka anaovanao entretien ny RN2 tsisy lavaka mandava-taona dia zay nefa tsy atao vadika resaka tourisme koa tongony miretsy mahafaly zany tsara mety aminao mahatonga touriste mety amiko fa tsara fa tonga touriste dia andeha izy moa ny touriste andeha aeroplanina ianao air-mady potsika tsy mandeha miloha taloha manana aeroplanina any amin'ny 20 tany air-mady misy twin-otter anakifiry misy Boeing firy misy ATR firy sy ny sisa ankehitriny aeroplanina roa angambany manodidina Madagasikara isan'andro dia zany dia tena zareo mandroso Madagasikara zany le fahaizan'ity fitondrana ty mandainga zany tena mampiaiky anazy afana za kosa zany mampitombo nisan'ny touriste tonga eto Madagasikara ny fisin'ny Emirates tsy maintsy ampitombo le izy fa tsy fa mila mandeha koa ny compagnie nationale anatiny fa io zany fa vahaolana efa niteneniko efa naseko za ministre ny fisahantany vahaolana nay tsy voatery hoe air-mady foana no ampiasaina fa taratasy fanaova-tsony anankiray fotsiny fifanarana amina compagnie ohatra fotsiny raisinao ohatra hoe airlink efa imbetsaka resaka tamiko hoe teanao ao Madagasikara izy vol intérieur zany vonona ane zareo fa ny fanjakana tsy manaiky inona dikan'izany avelao ny olona hiasa tsy misy na raim-bilanja angatana aminao fa ho avy izy miaraka amin'ny aeroplanina be dia be dia hiasa izy isan'andro amakimaky any Madagasikara isan'andro anao mahita vol ary mora faran'izay mora akany Tuléar akany Diego akany Manjanga ava Diego ianao afaka makany Nosy-be zao ianao avy any Diego tsy afaka makany Nosy-be eritrereto zany sy ny alafiny le izy vol Tananarivo la Réunion mora no Tananarivo Tuléar zay zavatra rehetra ohatran'izany zany mampiomehy mampalahelo nefa ny mora vahana raha ohatra hoe amaly problème ianao ka mila vola dia ekeko hoe mety sahirana kanefa ny zatrany tsy ilana vola zao manao sonian'le Merci Chips dia nanina nandrasana amanarivo maro le marary avela fotsiny amin'izao mijaly dia tsy tsabony zany telo toe-tsaina lomorona toe-tsaina manimba Madagasikara mahatonga anako manohitra ny fitondrana tena resaka vanille ianao le anisan'ny tabataba taona vitsivitsy zay tombolamina kosa ny vanille zao manomboka miverina amin'ny laoniny non ianao moa mahasa tsy manao vanille za tsy manao vanille fa la vanille zany amiko dia efa voadona mafy satria taloha $150 le kilo ianao mahavarotra ok ankehitriny ianao tsy afaka mivarotra $60 fa tsy maintsy aty amin'ny $40 aty ny contrat azonao satria tsotsoroka ny vidiny inona ny antony satria na ny mpidirana politika amin'ny fanjakana io tafiditra lalina tamin'ny lavanille fa soa ihany fa tsy azony zareo le monopole tsika ataony zareo zany hoe raisiny zareo ny lavanille rehetra dia izy ihany manondrana dia io zany soa ihany iadivana dia tsy vita glycémique mantsy ny taminy fahalalako io avelao maninona moa ny fivarotana tomaty voatabia sy ny sisa ny karoty sy ny sisa malalaka tsisy idiran'ny fanjakana mandeha miloha inona ny idiranao stratégie avelao raha vao ny stratégie daholo na ny France naiza ny produit rehetra stratégique daholo zany tena aminao fa tsisy idiran'ny fanjakana na États-Unis fa le fanjakana miditra anatiny le politika miditra anatiny sy le fitadiavana tombontsoa ny olo-tokana sy olo-bitsa ao anatin'ny fitondrana zany nitadiavinao anjaka eto amin'ny tany sy firenena non tena rolaratsirika zany tena fomba ny tanteraka mihitsy ny économie libérale hoe anao ny olona dia io inona moa ny andrasana amin'ny fanjakana ny andrasana amin'ny fanjakana dia mampirisika ny olona anao asa tsara
manona ny entreprise. Fanjakana antsika manenjika entreprise, manao redressement fiscal, manenjika ny olona amin'ny resaka taxe sy ny sisa, zany ny atao fanjakana antsika. Tsy mandoko kosa be ny olona ny mandoa ny olona mandoa fa izy mihitsy zany raha fantany ianao fa mamaritra ataontsika chiffre d'affaires anao 100 millions dia takiny 3 milliards ianao, zay ny zavatra loza politiquement. Dia lasa ianao manamboatra le izy any ambadimbadika any dia amboarina le izy kanefa ianao zany nangalany 1 milliard. Be dia be ny entreprise voan'izany betsaka fa matahotra daholo ireo olona ireo zay mihitsy anisan'ny tiavan'olona zavatra teneninay satria ny zavatra teneninay zay tsy mamorontaingy fa nenay zavatra marina ary taraina n'olona. Tsy sehatra eto Madagasikara tsy mitaraina. Raha maresaka jono ianao dia mitaraina ny jono satria amena ny olo bitsy ny ino moa ty licence de pêche, olona akaiky ny fitondrana dia zareo ihany mahazo manao crabe, zareo ihany mahazo manao zao, zany zavatra mitranga jono zany. Amiresaka ianao produit dia zarevinao fa maro ny olona tsy mahazo agrément, na vanille na girofle na ino tsy taloha mahazo agrément daholo ny olona. Io ny raha voaratsy ny qualité alefanao tsy mividy ny produit anao ny olona nivelany. Le patrimoine de devise kosa ny totra ny critère goavana vita amin'ilay izy monsieur Roratsira. Tsisy olana zany raha patrimoine zany mandefa entana ianao dia aveo anao mahazo paiement dia alefanao aty fanjakana. Nefa ianao zao tsy libre koa anary ianao manana ny volanao, ohatra volanao ohatra $100,000 vola azonao dia afaka 3 volana tsy maintsy amidinao io vola io. Tereny ianao mamaritra le vola satria izy tsisy vola. Nefa ny mahatonga ny azy tsisy vola avy amin'ny azy ihany. Zany hoe raha milamina ny ekonomia, raha libre ny ekonomia dia miroborobo, tsisy olona matahotra manafatra entana ny olona, mivarotra entana ny olona. Nentsika tsotra zany matahotra ny olona manao investissement, matahotra ny olona ho avy aty amintsika. Io zao Thomas tokony misy investissement teo amina $20 millions eo usine tokony ho avy Thomas dia tsy tonga izy satria tsy tiany resaka délestage, tsy tiany resaka be dia be zany critère tsy nahatongavany. Donc tsy compétitif tsika avy amin'ny fitondrana fa minona tsika compétitif taloha natonga n'io zone franche rehetra io anie satria Madagasikara compétitif taloha zao Madagasikara olana fa tsy fa olana. Le ohatra ny économie dirigée zany fijerinao zao fa tsy libéral zany tsika foufou ihany fa mandeha économie tsika fa tsy mandeha miloana fantatsika zany ary voan'ny ditojadony fitondrana zay manapatra fahefana ary miazakazaka mangorokarena. Fa jerevinao ireo olona akaiky ny fitondrana reo misy amin'ireo olona reo manan-karena noho ny firenena malagasy. Ahoana ny ahafahana manaiky an'izany? Ahoana ny ahafahana manaiky an'izany? Tonga hatramin'ny $milliards ny volan'ireo. Ary tsy hoe vola avy amina asa atsemboana non fa amina halatra sy risoriso. Non. Tena mampieritreritra zany teninao zany tena marina sao dia manao démagogie Roratsira ty amin'izany. 20 taona tsy nandainga. Ary tsy rapitso andeha andainga. Ary ny zavatra teniko foana matetika Andry Rajoelina fahitako azy tsy ratsy amiko za Roratsira fa zako manohitra ny fanapa-kevitra raisin'ny zareo zay manimba firenena mamono ny malagasy. Mandeha ny fotoanantsika kely sisa fotoana Roratsiraka fianakaviana Ratsiraka mbola tsy maty ampony Thomasina mihitsy iny Sophie Matsoe dia lany ho vatomandry dia koa ianao eny ka ataony moa mety tsy nitondra zavatra ratsy koa zay fa nitondra zavatra tsara. Donc zany fiverako azy zay ny anisan'ny zava-dehibe dia ny mampireharehanao ve zany hoe mitondra anarana Ratsiraka zany ianao ne raha ohatra raisinao fotsiny ny filoham-pirenena taloha Didier Ratsiraka mbola zavaiko amin'ny zanako zany ankehitriny izy nitondra ny université partout dans Madagasikara, université iray monjy teto taloha, izy nitondra ny lycée Isampiny district, izy nanao reny hôpitaly ngeza reny, aveo manenjika ny sasany ny hôpitaly Manarapenitra. Inona moa ny anenjehana amin'ny hôpitaly Manarapenitra nefa ny tsisy olona tsisy fitaovana kanefa ny hôpitaly reto ary lasa ratsy ny hôpitaly efa nisy taloha. Efajato anie chambre amin'ny hôpitaly Befelatara. Inona tsy hatsarainao tsy ampy 30 anie chambre any amin'ny hôpitaly Manarapenitra
entre rehefa-jato sy telopolo ve dia misy eritreretana inona dia avy eo izy milaza hoe tsisy hopitaly ohatran'izao hatramintsika anazy fahaleovantena ino moa so ihany fa ministra ny fahasalamana taloha nanambaro mialatsiny fa zao ny zavatra vitanay ary ohatra Tomasina zao anisan'ny hopitaly fa ngeza indrindra eto Madagasikara ny Tomasina ngeza indrindra dia mpiferatany faharoa ny hopitaly Tomasina. Tapitra ny fotoanatsika fanontaniana farany Andriamatoa Ronaratsiraka raha iantso anao afaka volana vitsivitsy. Ronaratsiraka be ny tanàna no tsotso sa Ronaratsiraka solomam-bahoaka. Minisy matoky ako fa tokony io Ronaratsiraka na io foana dia tsy miova io na be ny tanàna na ministra na inona fa ny asa dia tsotsosaiko enganieka amin'ny 5 taona manaraka ity dia tanànan'ny Tomasina anarina tanànan'ny Tomasina ary ametraka ny Tamatavy amin'ny avenir tsara na amin'ny resaka plan d'urbanisme zany na amin'ny resaka canalisation zany na amin'ny resaka aéroport vaovao tokony atao Tomasina na resaka parking faran'izay ngeza tokony apetraka ao Tomasina izay tsisy ankehitriny. Efa napetraka ny dossier mbola tsy vao nanomboka androany mbola tsy nametraka. Misaotra tompoko. Tapitra ny fandarantsika eto amin'ny vaovao 24/7 fandarana Solanga mametraka ny mandrapitafa tompoko vavy sy tompoko lahy.